Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainana ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny fahalian'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalan'i Jehovah no sitrany eny, ny lala no saintsisain'ny andro manalina. Amen. Ivavaka isika, dera laza no asandratray ho anao ry Andriamanitra tianay, Alpha sy Omega. Jehovah Shalom, tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona, tianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana izay natolotrao, ho famonjena ny mpanota tahaka anay, manandratra anao amin'ny avo indrindra amin'ity maraina ity, ary miankohaka sy tsy midera manome voninahitra ny anaranao masina ka ho izahay miaraka amin'ireo mponiny lanitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny vonahy ny tany rehetra. Amen. Mpanehetretena Jesosy anatona anay ny sezan'ny fahasoavanao, satria dia mangetaeta ny fahamarinanao zahay amin'izao maraina izao. Mankasitraka tompo amin'ny fahavelomana nomenao anay amin'ity maraina ity, nandalo alina sari-pahafatesana kanefa novonjenao, nafahanao tamin'ireny loza maro fahafatesana tampoka, ny aretina sy ny mpandroba maro samihafa ireny, ka trapa-monjeny izahay, ary izany tompo no isaorana ianao, satria fahasoavanao tokoa no nahatoy izao anay. Mamelany elokay Jesosy malala amin'ity maraina ity indray, mifono aminao amin'izay rehetra tsy ankasitrahanao, sasao amin'ny ranao madio zahay, mba voavela heloka afaka hamakivaky indray ity tontolon'andro androany ity, fa ny elokay mantsy ny efitra mampisaraka anay aminao, karazany eta mavesatra hoentinay, ka raha tsy diovinao zahay tompo malalo dia mitambesatra ety aminay ny otanay, koa isory Jesosy araka lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao. Irao ny fananao mahery amin'izao maraina izao Jesosy, ampahery anay, anambara fa tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay zanak'olombelona Jesosy. Fa tonga tamin'izao tontolo izao tokoa ianao hitady sy hamonjy ny very, koa dia iteneno izay Jesosy, omeo anay indray ny teny ny fiainana, ny mofinaina, amelombelona ny fanahana indray amin'ity maraina ity, andehananay mifanaraka amin'ny sitraponao. Saotra mpamonjy malalako, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Koa dia iteneno Jesosy io, fanahy masona mamindrafo amin'ity mpanompo tsy mahasoa, ameo ahy tompo ny teny ny fahendrena, ny teny ny fitiavana, ny teny ny fanetretena avy aminao fanahy masona, afako manome izany amin'ny tsirairay avy, mampahery ny tsirairay avy. Mankasitraka tompo, misandrata amin'ny avo indrindra, hoderanay mandraka izay ny voninahitra. Amen. Miarabantsika ry havana malala amin'ny tompo, tratran'izao anio izao indray, ka hoy ny tenako amintsika mianakavy hoe Shabbat Shalom. Ny teny izay ampaherezana antsika amin'ity anio ity dia ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy nisoratan'ny Lioka. Lioka toko faha-efatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faha raika ambin'ny folo. Luc chapitre 14 verset 1 à 11. Rehefa hita izany teny izany dia ho vakitsika ampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta, manao hoe: ary raha niditra mba hihinana tao an-tranon'ny loholona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata, dia nizaha taratra azy ireo, ary indro nisy olona manirano anankiray teo anatrehany, ary Jesosy namalaka nanao tamin'ny mpahay lalàna sy ny fariseo hoe: mety va ny mahasitrana amin'ny sabata sa tsia? Fa tsy niteny ireo. Ary izy nanendry ilay marary dia nasitrana azy ka nandefa azy handeha. Ary izy nanao tamin'ny ireo hoe: iza moa aminareo raha manana boriky na omby latsaka ao andavaka fantsakana no tsy ampakatra azy miaraka amin'izay, na dia amin'ny andro sabata aza, ary tsy nahavaly ny amin'izany zavatra izany izy.
Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy mifidy ny toerana aloha ka nanao taminy hoe raha misy makanao ho any amin'ny fampakaram-bady aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha fandraho isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao ary ho avy izay nanasanao sy izy ka hilaza aminao hoe omeo toerana io olona io dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao mandehana ka mipetraha eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe risakaiza mandrosoa etsy alohaloha kokoa dia ahazo atsa eo amin'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no hahetry ary izay manitry tena no asandratra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ilay tena fity izany no loha hevitry lehibe ny fampianarana izay hozaraina amintsika amin'ity anio ity. Ilay tena fity fitiavana tsy misy fepetra tolotry Jesosy. Nanasa an Jesosy sy fariseo ary mpahay lalàna hisakafo ao aminy ny fariseo anankiray. Nakamarary iray koa izy hamandriana an Jesosy fa sabata ny andro. Dia tonga tao an-tranony Jesosy. Fantatry Jesosy tsara ny toe-panahin'izy rehetra tao na izay zavatra tadiavin'izy ireo avy. Na dia nanao izao fanasana izao azy izy ka miara-mihinana tamin'i Jesosy izy rehetra dia hitan Jesosy ny tsy fitiavany sy ny fialonany. Dia notarihiny Jesosy tamin'ny fanontaniana ireo hilaza ny heviny fa hanasitrana ilay marary Jesosy amin'io andro sabata io. Fitiavana sy famindram-po no ahafahana hamaly ny fanontanian'i Jesosy. Tsy nisy tao aminy izany dia tsy namaly izy fa aleony nangina raha nanontanian'i Jesosy. Io no nataon'i Jesosy fanalahidy hanasitrana n'ilay marary. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny nanolorany azy ho antsika dia nataony sy natolony antsika tsirairay avokoa. Dia amin'ny toroteny sy famonjena no anomezan Jesosy ireo ny fitiavana sy fanetretena amin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy. Tahaka azy ireo ny toetrantsika koa ankehitriny. Ny tsy mino dia mitaky hisakana ny fiangonan'Andriamanitra. Dia tsy ho sitrana amin'ny fijaliana noho ny ota sy noho ny fahaverezana ny olona. Ny tsy mino tsy voalaza akory hoe ny jentilisa ihany fa na dia miditra ao am-piangonana aza. Kanefa tsy mankatoy ny tenin'i Jesosy dia namany tsy mino koa izany. Ary maro no toa tetry-kombakomba tahaka ny nataony ireto fariseo ireto satria dia nankahalan'i Jesosy dia manao hevitra noho ny fialonana ho sakana mba tsy hahatonga ny famonjena ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Raha mino isika dia mandray an Jesosy tahaka ilay marary. Mangetaheta ny famonjena izy ka nahazo fanasitranana sy fitiavana izy. Tonga olom-baovao tena sy fanahy ary dia finaritra, lasa finaritra miadana ary dia lasa olona tamin'ny niala tao amin'ny fahafatesana tonga amin'ny fiainam-baovao. Sambatra ny manana an Jesosy mamonjy ny ainy sy mankatoa azy ary manome fitiavana sy fanetretena tsara. Tena mandray an Jesosy marina ve izao sy ianao? Tena ao amiko sy aminao tokoa ve izany hoe fitiavana izany?
Sambatra ary izao sy anao fa velona fa voavonjy raha izany tokoa. Fitiavana kristianina raisina ho tonga tokony ho toe-panahy izany. Efa nataon'Andriamanitra honenan'ny olony eto an-tany mandrapanandrany azy ho any an-danitra izany, ary nampididiny eto koa ny famonjeny azy. Voalahatr'Andriamanitra hitoerantsika raha teo aloha, ny toerana ambany aloha voalohany indrindra, ary izy irery ihany no mahay manandratra antsika. Jesosy tonga tetỳ an-tany dia vonona hanome izay rehetra toe-panahy mendrika ny filazantsara amin'izay mpanaradia azy. Tsy manaiky izany ny tsy mino, niezaka ny devoly hitovy amin'Andriamanitra, ary dia maro koa ny olombelona nanaiky azy koa fa ho tahaka an'Andriamanitra hoy ny mena rana raha namitaka ny olombelona voalohany. Misavoana miakatra eny an-danitra ny olona ankehitriny, ary ireto nasaina ny fandrombaka ny toerana aloha koa izany. Toa tsy heverina intsony ny namana, ny marary ohatra ny ho voakitsaka, dia indro fa hianjera avy eny ambony izao ny olona ka dia ho potika. Ny rehetra mafy nefa ny fitiavan'Andriamanitra noho izany, dia nomeny ny zanany, dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy tompo hamonjy azy. Dia nizorany Jesosy ny lalam-pijaliana sy fietrena nasehony tamin'ny olona, amin'izany no hitarihany azy ampitiavana ho amin'ny fiainana. Tany an-danitra avo Jesosy no tonga tetỳ an-tany-pahoriana sy fasana, ny tafinofo tonga zazakely malemy teraka tatranom-bilona sy omby. Toetra sy toeram-pietrena no notadiavin'i Jesosy koa mba hampakarany izay mikitroka ao andavaky ny fahaverezana. Tsy nandray ny fitiavana sy ny fanetretena natolotry Jesosy anefa ny fariseo sy ny mpahay lalàna hanka tsy niova ny toe-panahiny. Inona no nataony? Nezahany ho vonoina Jesosy, nienjehany izy. Fiavana izay mandray an'i Jesosy kosa dia manana fitiavana sy manetry tena. Maria dia nanetry tena niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy ka tonga toetra ny be fitiavana hoy Jesosy. Jaona dia niankina tamin'i Jesosy ka tonga apôstôly ny fitiavana. Maro koa anefa ny kristiana no tonga be fitiavana. Raha mino isika dia toe-panahitsika ny hoe tia izany, tokony ho toe-panahitsika ny hoe madio fo izany, ny tsy mialina, ny malemy fanahy, ny manetry tena, ny tia namana tahaka ny tena, ny mahatoky. Eny fa na dia mitondra fijaliana aza dia faly foana amin'ny fanantenana. Ny tana tsara ny fitiavana sy ny fanetretena nomeny Jesosy azy ilay marary nosotraniny, na teo amin'ny fariseo sy mpahay lalàna, na teo amin'Andriamanitra. Fetrena tsy takatry ny saina no novidian'Andriamanitra tiantsika, ka andao re ho tanitsika ny fitiavana sy ny fanetretena mba ho toe-piainantsika tokoa izany. Anatin'izany fitiavana sy ny fanetretena izany dia mila miaiky eloka aloha, mila mibebaka, ary koa mila mitondra ny hazo fijaliana. Fitiavana no entina mamonjy ny namana. Mbola marobe no jentilisa, ary ny mijaly ara-nofo moa dia tsy afaka amin'ny olona eto tany izany. Hampino azy Andriamanitra sy hanafaka azy amin'ny fijaliana sy fahaverezana no anaovan'i Jesosy ny famonjena rehetra. Tafiditra amin'ny toetra
sy fiainana sarotra sy ijaliana ny olona noho ny fahotana. Koa noho izany tsy maintsy mamonjy izay mbola tsy afaka, izay efa mino sy efa afaka. Dia ny hery hoentina mamonjy azy dia ny herin'Andriamanitra irery ihany sy ny fitiavanamana. Napetrak'Andriamanitra eto tany ny fiasana rehetra hamonjenana izany, ary dia natolony ny mino ny fitiavana izay fiasana koa sy ny fanahy masina. Tamin'ny fitiavana sy amin'ny fitiavana namonjen'Andriamanitra antsika sy izao tontolo izao. Ka tsy ho adinontsika izany, ary ho tsarovatsika tokoa manko izany afaka andro vitsivitsy. Tsy nisy nahalala na nangataka azy na mahay manery azy hamonjy, fa izao fa ny fitiavany ihany no nanaovany izany. Dia fitiavana ary no didy nomeny hoentina hanao ny famonjeny. Vony olona nefa raha azardino izany, vony olona no fahavalon'ny famonjena. Ary Jesosy mpamonjy dia nasiana mafy tokoa izy fa hatramin'ny zazakely ny Betlehema aza, noho ny mahazaza azy tahaka ny Jesosy dia novonoina daholo mba hamonoana an'ilay mpanjakany mpanjaka koa. Dia nandia ny lalam-pietrena ny jaly Jesosy, namonjy ireo niara-ny hinana taminy mba ho sitrana izy sy ho tia ny hafa ihany koa. Tsy tiany Fariseo sy ny mpahay lalàna ary ny tsy mino rehetra izany. Dia tsy nahavaly ny fanontanian'i Jesosy izy, fa fitiavana sy famindrampo kosa no tokony ho havaliny fanontanian'i Jesosy. Na dia ny tokona tsy niteny aza nefa ny Fariseo sy ny mpahay lalàna hanafina ny tsy fitiavana sy ny fialonana be tao anatiny, ary ny ho fanidina an Jesosy amin'ny sabata efa novoan Jesosy tamin'ny ohatra ny omby, ny amin'ny omby, ary ny fitiavan Jesosy mahery izany dia nanasitrana ny marary Jesosy ary nitory ny filazantsara tamin'izy rehetra. Hitantsika koa ireo avy amin'ny farany tany avaratra sy andrefana tonga amintsika farany atsimo noho ny fitiavana mitory ny famonjena amintsika. Koa aza lafina izany ry havako, aza lafina izany fitoriana ny famonjena amiko sy aminao izany. Ka nao ahoana no fiainontsika na ny endriky ny olona mitory an'izany famonjena izany dia raisom-pitiavana re izany. Aza atao hoe tsy fitiavana anao re izany, fa raisom-pitiavana izany. Fandrao izany tokoa no ahatonga fanasitranana amiko sy aminao, dia ho anisan'olom-bovonjy koa izao sy anao. Ka izay nataon'Andriamanitra tetỳ tany ary dia nataony ho an'ny olona rehetra, koa ny mino no hampihely azy amin'ny tsy mino, na ny fiangonana na ny kristiana tsirairay. Mahery sy lehibe ny fitiavana nomeny Jesosy. Na dia misy mahafaty aza dia tsy mahasakana izany, koa izay manana ny fitiavan Jesosy ihany dia sahy manolotra ny tenany, ny ainy aza hamonjy ny namana. Ary jereo koa ny ataon'ny sasany kamboty, jampa, boka ary jentilisa marobe no omeny ny famonjeny Jesosy. Lany vola be andro hery. Raha efa ao amin'ny famonjen'Andriamanitra antsika isika ry havana dia tsy hisalasala akory, fa hitsangana tokoa, hilaza ny famonjena sy ny fiainana izay efa noraisintsika araka ny teniny soratra masina hoe nahazo maimai-pona ianao dia manomeza ho maimai-pona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fitadiavana ny ondry very izany, ary ireo koa mbola ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra.
Sarotra ry havana izao raharaha izao tena sarotra izany, izany no tena marina. Kanefa ilana fanolora-tena mafy izany. Koa tena ilaina mihitsy ianao izao. Ianao ry kristiana malalo. Ianao izay maningila tsofina mihaino izao filazantsara izao. Tsy vita ity toriteny ity. Raha tsy ianao mihitsy no mitsangana mitory ny filazantsara amin'ireo tsy mino sy ireo mbola mijaly. Mijaly. Anjarako sy anjaranao sy ny mino hatrany hatrany ny hamita ny filazana amin'izao tontolo izao hatramin'ny olona tsirairay ary amin'ny taranaka faramandimby rehetra ny famonjen'Andriamanitra ny olona. Koa ataovy ary ary mahareta ary dia ho voavonjy ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny amiko sy noho ny aminao izay manana fitiavana hanambara ny fitiavan'i Jesosy ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika tsirairay avy ane ilay tena fitihy mahereza ary mandehana amin'izao herinao izao fa ny Tompo dia mbola maneraka anao. Aleluia. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny teninao. Jesosy io. Menatra sy mangahy ahy amin'ny fahamarinanao. Misy inona mihoatra an'ireo fariseo ireo moa zahay Jesosy izay kristianina izay mpanaradianao. Matetika tokoa dia fikirinay izany famonjena izany fa tsy omenay ny hafa. Na koa matahotra izahay hitondra ny famonjena satria dia tsy maintsy amin'ny miaitra manaina tokoa izany. Mety hiatra amin'ny tsy fitiavana tokoa izany. Ka mety fitiavanay voninahitra. Mety fatahoranay hanambara ny fahamarinanao noho ny fametra-pahasoavana omenao anay. Dia mbola maro ny miainao anatin'ny aizina. Ary ao koa ny firaisanay tsy kombakomba anay miaraka amin'ireo mpanao ratsy ihany koa Jesosy malala satria dia mbola tahaka n'ireny tsy mino ireny tokoa ny toetra anay Andriamanitra. Te hisafosafo ny fahotan'ny olona ary ihany koa Jesosy te hitady fitihy amin'ny olombelona fa tsy aminao Kristy ilay mpiandry tsara. Jesosy Tompo, ao koa Jesosy mandray ny teninao. Manda ny izao famonjena izao satria manelingelina ny toe-pananay izany. Manelingelina ny firaisanay mbola amin'izao tontolo izao ity izany Andriamanitra. Lafinay tsotra izao izany. Marary izahay mare ny fahamarinanao tsy zakanay izany satria mbola hamafizinay, hankafizinay ny ratsy amin'ity izao tontolo izao ity. Hany Jesosy ka mitorabato izahay ho an'ireny mpitoro ny filazantsaranao ireny. Hankahalanay mihitsy ara ireny Andriamanitra. Tsy tianay ireny. Nefa Tompo irahanao hitondra ny famonjenao ho anay tsirairay avy Andriamanitra. Zany ane ny fahalemenay Jesosy malalaka. Tompo, fa tonga ny filazantsaranao ankehitriny. Hampahiratra ny jamba, hampalady ny marenina ary ihany koa Andriamanitra mba hatonga anay handray ny famonjena Jesosy avy aminao tanteraka Tompo. Hatonga anay ho tahaka an'ireo virjiny dimy endry nanomana solika hitsena ny mpapakatra fa tongotra ny andro Andriamanitra. Tongotra ny andro Jesosy. Io ny teninao Jesosy. Hitsiry aty anatinay tsirairay avy izany. Manomboka amin'izao tenako izao mitondra izany filazantsaranao izany. Araka ny tenin'ny Paoly hoe asiako mangana ny tenako fandraho izao izay mitorindray n'olavina any am-para. Ary izay tsirairay avy Jesosy malalako anetry tena tanteraka Tompo. Fa izay manetry tena mantsy no sandratra ho azy izay manatra tena no ahetrina. Eny Tompo malalako andinika ny lalany azo fijaliana izay afaka andro vitsivitsy. Mba ho tena hoe andininay tokoa ny tena fitiavana ho Andriamanitra. Ka tonga anay tokoa andeha handotratraka handadilady hibebaka Tompo mba handraisanay Tompo ny famonjena vokatry ny itsangananao amin'ny maty ho famonjena n'izao tontolo izao. Sotra Tompo malalako ka io ny tsirairay avy amakivaky izao fiainana izao omeo azy ny tsodraninao masina
ka tanterao ilay tenina hoe hitay atsika dia Jehovah ka hiaro atsika, ampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana hatrany. Eny, hoy tokoa ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe mibebala ianareo hoe fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Saotra tompo malalako, saotra tompo malala amin'ny teninao dia raha misy koa ny atsa, ny idera, ny hery sy ny voninahitra dia tolotra ianao zany, anao ilay masina indrindra mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, anao efa hatramin'ny taloha zany, mbola ho anao ankehitriny tompo, ary koa ho anao mandrakizay. Aleluia, amen.